Ny fiangonana Saina zany dia mikarakara fotoana ngezabe etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina ho fankalazana ny fetim-pirenentsika amin'ity fahadimy taona ny fahafahana ity. Zava-dehibe loatra amin'ny fiangonana Saina izany dia mieritreritra izay ampiseho ny manana fo an'ity firenena ity izay ary tena manana fitiavana an'ity firenena ity ary mimpò tanteraka ny firenena ao anaty izao fankalazana ny fety izao. Dia nanasa fiangonana sy artiste vitsivitsy izay hiaraka idera amin'ny tompo etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Natao izy io amin'ny Palais de Sport satria toerana neutre io dia misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra na iza na avaiza na avaiza. Ny miaraka moa zany dia ny fiangonana Saina, ny tanoran'ny Saina, dia ny tanoran'ny MRE, dia ny TJC ary Joseph Daf, misy koa ny invité surprise. Ireo rehetrarehetra koa no nasainay satria samy manana ny toerana ngezabe ireo amin'ny tontolo kristiana indrindra amin'ny sehatra mozika izany. Raha ny TJC fotsiny dia avy amina fitambarana fiangonana maro samihafa zareo. Ny MRE indray moa dia fantatsika tsara ny hiran'ny pasteur Jocelyn, izy moa fiangonana evangelika tsy mahalala azy ary izay zavatra indrindra natao hoe hisintomana ny rehetrarehetra andreo ndao mba hiarifahantsika satria malagasy sika na dia kristiana aza ankalaza ny fahafahana amen'Andriamanitra antsika. Joseph Daf moa amin'izao fotoana izao nisy amin'ny tanora koa hoe teny tanora kristiana dia nasaina manokana izy. Ny fiangonana Saina koa moa ngamba fantatsika ihany raha teo dia isika rehetra zany miaraka hifaly amin'ny voninahitry n'Andriamanitra amin'ny telotolo-andro ny fotoana dia amin'ray misokana ny vavahady tsy misy fididigna fa mahay mampony io afaka tonga daholo. Ny événement faharoa indray dia ny alahadiny iny ihany amin'ny Palais de Sport 28 juin zany. Io indray dia fotoam-bavaka lehibe izay misokatra amin'ny rehetrarehetra. Lohahevitra dia hoe ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao. Ao anatin'izao crise izao zany izay tena hoe tsy azo hodina fanana intsony ny zavatra miatra amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra dia mivavaka izy izay dia isan'ny zavatra mipetraka Andriamanitra anatin'ny foko isafidin'ny olona hevitra io hoe ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao. Mivavaka ho an'ny olona rehetra izay inona mety aretina mahazo ny olona na fatorana na olana ravola na tokantrano indrindra tena hivavaka satria maro be loatra ny fiainan'olona rafa no zavatra mitranga amin'oloko fa Andriamanitra no isan'ny mankay tsy hoe isany Andriamanitra no tena vaolany ngezabe ho an'ny olona rehetra amin'izao andro farany izao izany. Azo antoka tanteraka ny fiovana ny fiainan'ny olona satria raha nanatrika ny olona tamin'ny 10 mai farany teo dia nahita ny karazana fagaka sy ny fiovana be dia be mitranga teo eo tamin'ny fotoana iny dia mihoatra lavitra n'izany indray mitranga amin'ny tindrana ity. Misy dirana anankitelo maraina amin'ny sasany dia avaro sasany dia avo sasany ny hariva amin'ny sasany. Misy bus mitatitra ny olona herin'Antananarivo avy amin'ny périphérique rehetrarehetra ohatra Lasora, Ambohimanjakely, Sabotsynamehana, Ivato, Ambohidratrimo, Ambohitrimanjaka, Etosaopitazy, CCT, Avoloso ohatr'izany. 1000 francs ihany moa izany ny saran-dalana. Tsy dia tena hoe saran-dalana moa izany fa fanasana anjarakely. Ny hariva koa rehefa mirava ny dimy sasany amin'ny Palais de Sport dia tahak'izay ihany koa ilay izy ka manasa antsika vahoaka n'Antananarivo rehetra ho avy fa azo antoka tanteraka ny fiovana sy ny vanim-bavaka avy amin'Andriamanitra atindrena.